Zakary Zakary toko fahasivy. Raha fitinina riavana ny afatra ho antsika anio dia hoe Mianara mijery ny Ankehitrininao ny anio zany, sady mijery Mandrakizay-Nao. Misy fijery anakiroa atambatra zany, na zavatra jerena anakiroa atambatra hoe Mianara mijery ny Ankehitrininao ny anionao sady mijery ihany koa Mandrakizay-Nao. Raha mijery an'ireny hoe ohatra hoe fampiasana écran na ordinateur reny, raha mampiasa Word zao dia misy fotoana hoe partagena le écran, mba misy document anakiroa tianao iarahana mijery, comparena sy ny tahak'izany. Ohatran'izay hoe sady mijery an'ilay ankavia no mijery an'ilay ankavanana, sady mijery an'ilay Ankehitrininao no mijery ny Mandrakizay-Nao. Indraindray ny mpampianatra be ankizy ao an-dakilasy, fa eo ny vatabe an'ilay ankizy, fa hitan'ilay sainy lasa amborona, lasa ambinany any ananinany, sady eo izy no lasa any ananinany. Zay le hoe sady mijery ny Ankehitrininao ny anionao no sady mijery ny Mandrakizay-Nao. Zany no ampianarin'ny Zakary antsika riavana. Ndenge raha antsika mamaky ny Zakary toko fahasivy sy ny andiny fahasivy sy ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia indrindra ary Siona zanakavavy, manova feo fifaliana ary Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina brika, dia zana briky tanora. Hatreo aloha. Io zany Zakary misaina ny ankehitriny zanak'Israely zay vao avy nampodiana avy amin'ny sesitany tany Babilôna. Zay le ankehitriny. Fa tsy eto amin'ny andiny fahasivy izy tsy mivalapatra amin'le ankehitriny, fa izy mijery ny ho avy sady izy dia ny fiaviany Jesosy Kristy le Mesia mitaingina zanabrika. Eo izy nefa tonga dia miteny amin'irety zanak'Israely vao vovonjena reto hoe jereo mpanjiny ny Mesia. Andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho foanako tsy hisy kalesy intsony Efraima na soavaly any Jerosalema, ho foanana koa ny tsipika fiadiana ary hiteny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Hatreo. Io indray izy dia milaza ny mandrakizay le fiverenan'i Jesosy faharoa amin'ny kery sy amin'ny bonary. Eo izy misaina le présent, mijery ny ho avy dia ny fiavian'ny Mesia ary mijery sady koa le fiverenan'i Jesosy faharoa. Zay ty Zakary ty ry. Ary zay no ampianarin'ny tompo atsika fiangonana amin'izao fotoana zao. Ary rehefa diniana dia hatramin'ny pastera raha mbola tsy zatra an'izany, fa hoe sady sainy ny ankehitrininao misaina ho avinao. Mahasamihafa atsika amin'ny Jeremia, izy misaina ny ankehitriny, hita ihany zany amin'le texte, dia milaza ny fiavian'ny Mesia ary milaza ny fiverenana indray. Sika efa mahita ny fiavian'ny Mesia, sika efa mahita ny fiavian'ny Mesia. Donc tsika tsy misaina ny fiavian'ny Mesia intsony, misaina le fiverenany faharoa. Zay le toriteny androa. Mianara misaina ny ankehitrininao ary misaina ionao ihany koa zany Mandrakizay-Nao izany. Ndao tsika hivadika any amin'ny Matthieu ara. Matthieu mantsy fanatanterahana ny Zakary. Matthieu toko fa raika amby roapolo. Matthieu toko fa raika amby roapolo dia irahantsika mamaky nandininy fahadimy. Lazao amin'ny Siona zanakavavy, indro mpanjakanao avo anao, malemy fanahy
sady mitaingina brika dia zanaky ny brika miasa. Raha maharen'le hoe brika zana brika sika, iny a ao anaty faminaniny Zakaria, dia tanteraka 2 taona lasa ny faminaniny Zakaria. Zakaria en 500 avant Jésus-Christ no maminany a, dia tanteraka zany a tamin'ny taona naterahan Jesosy, ary dia hoe tamin'ny natongavan Jesosy voalohany a 2 taona lasa izay. Zay zany io faminaniny Zakaria ty tanteraka eto ty. Fa rehefa nandinika ry havana dia misy zavatra ohatran'izao mahavarina ny amin'ity faminanina momba ny fahatongavan Jesosy ty. Sokafy nge Baibolinareo amin'ny Daniela 7:25-26, Daniela 7:25-26 milaza koa ny fiavian Jesosy ary milaza ihany koa ny fahafatesany. Daniela 7:25-26, Daniela 7:25-26. Ndo vakitsika milamina fa somary sarotsarotra le texte, tena mamperitreritra, mampitola gaga ny fahefan'Andriamanitra miazona ny zavatra rehetra eo am-pelatana, tsy anio ihany fa hatramin'izay ka hatr'izay. Daniela 7:25-26. Koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro amboarina indray ny lalana sy ny hady dia amin'izay andro mampahory, ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy anana. Atreo faminanina momba Mesia ry havana, ary misy précision hoe rehefa afaka ny herinandro 7 ampin'ny herinandro 12, herinandro 7 zany. Tena mahavarina dia zao entre ny fotoana ny didy ivoana hoe anamboarana ny Jerosalema sy ny fotoana amonona ny Mesia izy Daniela, dia misy 7 herinandro. Io 7 herinandro io dia hoe 7 herinandro nataony, da hoe 669 fois 7 ans, 483 ans. Dia nandinika le mpandinika anankiray 483 ans, dia hoe ça fait 173 880 jours, 173 880 jours. Dia ny tena mahavarina ozy izy le mpandinika, entre an'le fotoana 5 mars 444 namoahana ny didy anorenana indray ny Jerosalema sy ny 3 avril 33 namonona ny Jerosalema nofinaniny Daniela zany, il se passe exactement 173 880 jours. Somary compliqué kely izy fa azonareo angamba le précision, les calculs, le faminaniny le prophète Daniel entre les fotoana ana ivoan'ny didy anamboarana ny Jerosalema sy ny fotoana amonona ny Mesia de 873 000 jours. Inona moa tena tiana heviana ry havanao? Ry Zakaria miteny amin'ny zanak'Israely ho avy ny Mesia. Tsika nahita ny fahatanterahana, tsika nahita ny précision le fahatanterahana. Fanontaniana apetraky ny tompo aminao dia anao ohatran'ireo vahoaka atao a Jerosalema reo ve anao ankehitriny ry havanao? Tsy andray au sérieux ny Mesia. Anao ohatran'ireo ve anao? Reo nge mbola nanana fisalasalana tonga Jesosy akatro any Jerosalema amin'ny intronisation misalasala izy zahono zao sika efa mahita tanteraka le faminanina, tanteraka le faminanina, tsy angano io dia ahoana anotra le vahoaka Jerosalema ve anao iteny hosana nefa ny hoe andro vitsivitsy avy eo omboy tonga amintsika zany teny zany satria tsy tiany tompo very sika ry havana. Anotran'izany vahoaka atao Jerosalema ve sika ry havana? Anao vonjeo re za manko ndika le hosana tany vonjeo anaty fizahan-toetra sy fahasahiranana hitady vonjy any akafa zay vao rehefa tapidalaka reny vao hoe pasteur hita mbavaka fa manana problème.
fantatrao ve ny rigueur les prophéties sy le accomplissement capable ve ianao tena anaisitra ny akanjonao ohatran'le vahoaka atao Jerusalema fa anaisitra azy amin'ny fonao hoe anafoana amin'ny maizy ianao ny akanjo nge ny afantarana sy anehoana amin'ny maizy ianao tena vonana foana ny tenanao ve ianao sa hoe vaovaodona kely de io indray le tsy fitiavana taoko malala ny anarako iny fa za mba nataony an'izany sasany ratsakazo nahany teny amin'ny tany napetrany teny amin'ny tany satria araka le fomba jiosy tamin'izany le tamin'ny fetina tabernakely reny ratsakazo reny no alaina de hoe matory any anaty tantina ratsakazo ahitana ny lanitra atserovana hoe tena lanitra ny tena fitodiana farany fa fandalovana ety tany ainao tsy enjery sotro fitiavanao zany hoe destination finale zany fa tena hoe sady misaina ny mandrakizay ny anio ianao no misaina ny mandrakizainao ka tsy hainao hoe omboy rehefa avy nanao hoe hosana zay ny fahamarinana voalohany avany ampianarin'ny Zakaria atsika io ara fa tonga le Messie nampanantenainy Zakaria raisinao sérieux ve io sa mbola hoe hoterainao sy ankalazanao ara-pomba mpivavahana ozy isika misaina ny anio ary misaina mandrakizay eto zany vao tena ho marina rehefa diniana zany satria araka ny tenin'ny Zakaria io Messie zay tonga 2 arivo taona lasa io de mbola hiverina indray jerentsika nge ny apokalypsy Zakaria 9:10 milaza fa hoe ho avy fandrona izy apokalypsy 3 teny Jesosy eo amin'ny andininy fa 1:20 ho avy fainganao zay le hoe sady misaina ny ankehitrininao misaina le mandrakizainao ka manao hoe wow manana problème androany zao ny asako zao ny devoirako zao ny baccalauréat omaniko fa attention misaina ny mandrakizayko hoe Jesosy teny ho avy fainganao ty tsisy calcul ohatra le natao totsony fa ina zany ina dika zany hoe ho avy faingana ho avy à tout moment aroko ianao vonina mandrakariva ry avana so tenao metritra io mbola afaka 173 000 jours ndray io mbola afaka 2 arivo taona ndray ry avanao miteny aminao tompo hoe ho avy aho ary ho avy faingana zay ny afatra ho antsika sainy ankehitrininao ary ataovana ny tableau anankiroa hoe ho avy fainganako Jesosy de iova ny finoanao ry avanao tsy possible ny tsy iova finoanao fa raha finoana mpiarina amin'ny ankehitriny ihany mahantra indrindra isika hoy ny apôstôly Paoly dia ahoana ara ny afatra ho antsika zay hoe misaina n'izany mandrakizay zany sady hotana hoe sahala amin'ny hoe réalité efa tena sainana sy iainana sady mahafinaritra be le teny lazainy ny Jesosy amin'ny apokalypsy 3 ndao raha antsika mamaky apokalypsy 3 andiny 12 sy ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy zay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolon'ny Andriamanitra io tempolon'Andriamanitra io ao amin'ny apokalypsy 3 tsy tempolon'Andriamanitra ao Jerusalema intsony fa milaza le Jerusalema vaovao io atsona hoe tempolon'Andriamanitra io zany hoe miresaka ny Jerusalema vaovao zany hoe za zany anio tenenay sady misaina ianao rosolofo ny fiainanao androany 28 Marsa fa sainy en même temps Jerusalema vaovao de donc jerentsika tazonian le apokalypsy telo fa Galatiana 4:9 Galatiana 4:9 ny apôstôly Paoly no mampianatra eto mampianatra ny Jerusalema any ambony amin'ny anaran'i Jesosy fa Jerusalema any ambony kosa zay rentsika iny tiana sion fiangonana Jerusalema vaovao eto dia atsoiny ny apôstôly Paoly hoe rentsika do mivadika ary amin'ny anina am'izay apokalypsy 3:12 sy 13 averitsika vakinara minaran'i Jesosy zay maharesy no ataoko handry
eo amin'ny tempolon'Andriamanitra ny Jerosalema vaovao zany, ary tsy ala eo intsony izy. Asoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao, zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao. Rehefa any zany Jesosy anambara amintsika ny anarany vaovao. 17 zay manatsofina aoka izy iaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ho an'ny olona zay misady misaina ny ankehitriny, misaina ny mandrakizay, misaina isan'andro san'andro izy, Jerosalema vaovao ry havana. Ary eo Jerosalema vaovao, o Jerosalema vaovao dia hoe misy anarana telo ho soratana eo aminy, misy anarana telo ho soratana eo aminy. Ny anarana voalohany dia ny anaran'ny Andriamanitro, Andriamanitra raintsika zany. Ary ny anarana faharoa dia ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao. Galaty 4:26 izy le Jerosalema vaovao raintsika. Soratanao ny anaran'ny raintsika, soratanao ny anaran'ny rentsika, ary soratanao ny anaran'ny Jesosy vaovao le rahalahintsika. Saino zany teny zao, saino zany teny zao ry havanao, saino zany teny zao. Mandinika ny fiainanareo tanora dia nareo manao tony tenisy tony zany, manao le tenisy dia malaza be le marika. Hitako manao Nike fa mbola maro manao le Adidas. Dia amin'le Adidas le marka 3 bandes moa zany, zay mantsy natonga le Adidas. Misy an'le Stan Smith regny malaza be zao. Dia zao anao rehefa manao Stan Smith na Adidas, rehefa mahita an'le Adidas avec 3 bandes, za tsy manana Adidas, za tsy manana Stan Smith, fa za miomana ho soratana eo amiko ny anarana anankitelo dia ny anaran'iza, ny anaran'Andriamanitra iza raiko ny anaran'ny reniko ary ny anaran'ny Jesosy rahalahako. Zay le izy zay. Sainy Ankehitrininao ary sainy ny Mandrakizay-Nao any amin'ny Jerosalema vaovao. Dia iova na iza na izy ianao, iova finoanao. Iza mampanantena zany Apokalipsy 7. Iza mampanantena zany Apokalipsy 7 le 17 hoe zao no lazain'izay masina sy maro. Lay masina no tomponao sy mpamonjinao, izy ana masina anao, olo masina ry havanao hiditra any amin'izany tanàna masina zany. Izy marina anamarina anao. Dia hoe slogan fotsiny le 3 bandes, slogan fotsiny le anarana anankitelo, fa tena hoe réalité antenainao, satria Andriamanitra tsy mba manao fampanantenana pokaty, fa tena izy zany, tena izy zany. Ary zao tsy fantatro marina hoe aiza no soratany, fa ho soratako eo aminy ozy izy. Tsy tena miteny izy soratako eo amin'ny andriny, fa hoe soratako eo aminy ireo anarana anankitelo ireo. Za milaza aminao fa raha feny tatouage hoditra io tsisy anoratana ny anarana anankitelo eo. Sahiranao ianao, sahiranao. Mamara sika Zakaria 5:7. Fianakely any amin'ny Zakaria sika. Zay natao tamin'ny tsy fahalalana, natao tamin'ny tsy fahalalana ifony, fa ampy zay ampy zay, zay le izy. So dia manahaka zao adala sendrimpotra amin'ny télé zao dia tatoué daholo, tatoué fomba nadala zany. Zay le izy. Mamarana le faminaniany Zakaria. Hoy izy tsika misaina ny ankehitriny izy, misaina ny hoavy izy ary misaina ny mandrakizay izy. Raha ny marina eto mamarana le prophétie eto amin'ny 9:12 misaina ny ankehitriny ny Joda zany. Amin'ny anaran'i Jesosy 9:12 ny aminao koa no ny rano fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotra ao avy tao andavaka tsy misy rano. Donc avena hoe ny aminao koa no ny rano ny fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotra ao avy tao andavaka tsy misy rano. Io izy vao miresaka ny Joda hoe tanao ianao ngeika vita fanekena tamin'ny raha zany na tonga amoakanao avy any Tsestany tany Babilôna.
vita fanekena ianao, ary satria vita fanekena ianao, nivadika tamin'ny fanekena ianao, dia zava ny teny hoe alefaka 70 taona ianao anompo an'ny Babilôna, avy eo vangiko ianao afaka 70 taona dia ampodiko ndray, satria ianao vita fanekena amiko. Zay le izy. Dia ahoana ny filazany Zakaria an'le fiainana tany Babilôna. Ozy izy amin'ny andin'ny faraika amby folo hoe ny aminao koa no ny rano fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotrao avy tao andavaka tsy misy raha. Fiainan'ny Joda, fiainan'ny zanak'Israely tany Babilôna dia toy ny tany andavaka, toy ny tany andavaka. Efa milaza ny aratsin'le fiaina zany, fa mbola ampiny hoe any andavaka tsy misy rano. Eo isika mieritreritra ry havana, isika izay mieritreritra ny ankehitrinisika sady misaina ny mandrakizay, mampandiny tenanao ny tompo, tsy ero ihany, tsy ero ihany, fa sao dia ianao io manana fiainana any andavaka an'io 28 mars 2021, any andavaka tsy misy rano. Jeremia naminany ny sestany, lor Isaia koa naminany ny sestany. Jeremia lazo hoe 70 taona io. Dinona ny tenen'ny Jeremia, donc jerentsika Jeremia 2:13. So dia marina aminao so tenin'ny Jeremia zao ry havana tamin'ny taranak'Israely. Jeremia 2:13. Fa zava-dratsy roa aloha no nataon'ny oloko, efa nafoy aho loharanon'aina izy, ka niady lavaka famorindrano ho an'ny tenany, nefa lavaka mitritritra tsy mahatandra. Nafoy an'Andriamanitra izy, raisay, niady lavaka famorindrano ho an'ny tenany izy, nefa famorindrano tsy mahatana raha. Mate antoka ianao any anaty lavaka tsy misy rano ny fiainanao, satria mpandala fomba mpivavahana ianao. Zay nataonao eto, tsy miaina tahaka an'le nana vehivavy vita fanekena tamin'ny rano Jesosy marina ianao ry havanao, dia any anaty lavaka tsy misy rano fiainanao. Farany Agay toko voalohany, Agay toko voalohany. Agay toko voalohany, page 871. Agay. Agay niarana aminany tamin'ny 520 tamin'ny Zakaria. Tena mitovy mihitsy zany le contexte aminan'iny, zany nakanany Agay ry havana. Ao nozy izy Agay eo amin'ny andin'ny fahenina, milaza n'le fiainan'le olona any andavaka tsy misy rano ry havanao. Agay 2:9 amin'ny anarana Jesosy, efa namafy be ianareo nefa kely ny taomina, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afa-po, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary zay mahazo karama dia mahazo karama hatao ankitapoloka. Ry havanao, tianao ny tompo e, tianao ny tompo. Ary zany nanaovany ianao teny mahitsy, teny entitra oatra zany, zanaka ty nanao anarina sy faizina. Mbola fitiavany ianao no ampandalovany ianao any anaty lavaka tsy misy rano zao ry havanao. Fa miteny aminao izy, fangiko ny fonao amin'izao maraina izao. Ary tahaka ny nampodiko ny zanak'Israely avy any Babilôna, tiako ampodinanao eo anilako amin'izao maraina izao. Ary anamarina za sy ianao fa vita fanekena tamin'ny rano fanekena vaovao ianao. Ary ny programako aminao dia fiainana be dia be ety tany, fa dia efa hoe homaniko anao sady le anarana anankitelo any Jerosalema vaovao. Ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen.